Shalom, shalom. Shalom, shalom antsika rehetrarehetra. Maheno ve? Shalom, shalom, maheno, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Shalom, shalom. Rabbi Chaim Ishai. Shalom, shalom. Fianakaviana rehetrarehetra ao Mobamory. Shalom, shalom. Rabbi Yoshua. Dia shalom, shalom ihany koa ary tonga soa amin'ny Rabbi Aina. Tapaka izy. Overinao izy rehefa Bezat Hashem. Anohizantsika Bezat Hashem ny fampianaran'ny mpianatry Ari Akadosh izay Rabbi Chaim Vital mikasika ny Sha'arei Kedusha. Araka ny efa nataontsika tamin'ny cours teo alohany, ny Sha'arei Kedusha dia mifandray amin'ny fampianarana al-episode na amin'ny tsambaranten'ny Torah momba ny fihetsika na tsy fihetsika fa toetra ratsy, fanamboarana ny toetra ratsy ary hiainana ny toetra tsara na antsoina koa hoe midot tovot sy ny midot raot, ary ny fototra an'izay al-episode, al-Torah moa zany. Bezat Hashem. Zao zany tsika anohy eto amin'ity pasoky ity tsika pasoky amin'ny hoe Veda. Fa alohany hanomboka aloha dia misy fanontaniana. Inona no nianarantsika tamin'ny herinandro lasa teo? Inona ny tadidy moa zany ho an'izay nanatrika sy nahita an'ilay izy moa zany? Bezat Hashem. Inona ny hoe teboka anankiray na anankiroa no zaraintsika tao miaraka tamin'ny Rabbi Chaim Vital. Bezrat Hashem ny anisan'ny zavatra niresahana tamin'ny heriny dia miresaka ny anankiray ity ny hoe ny taratry ny vatan'ny olona anankiray dia manambara izany hoe zany hoe ny firafitry ny faisin'ilay olona anankiray dia hita taratra avy eo amin'ny firafitry ny vatany. Dia ahoana ny fifandraisan'izay? Inona no nazavain'ny Ari Akadosh sy Rabbi Chaim Vital? Satria miditra tao amin'ny tsipirina izy tsika. Ie, Bezrat Hashem nanazavana an'ilay izy dia ny momba ny naka ohatra izy tamin'ny fotoana anankiray hoe tahaka ny mpanety mpanjaitra hozy izy izay manjaitra akanjo izay ataony mitovy refy amin'ilay tompony. Dia tahaka izany no nanaovan'ny Akadosh Baruch Hu ny vatan'ny olona anankiray rehefa nanao ny vatan'ny olombelona izy ho fitafian'ilay fanahiny. Dia ankoatr'izay, inona koa ny hitantsika? Dia dia ny hitantsika ihany koa ny atao hoe Chaluka de Rabbanan. Inona ilay hoe Chaluka de Rabbanan? Dia Chaluka de Rabbanan dia anjaran'ireo Rabbanan. Io Chaluka de Rabbanan io no atao hoe gofy any amin'ny toerana hafa. Izany hoe mba ahafahan'ilay nefesh miaina zany any amina toeran-kafa fa tsy eto irery ihany, tsy eto amin'ity olamôty misy antsika ity. Izany eto amin'ity olamo ity izany dia manana ny atao hoe gofy, ilay gofy ity vatany ity. Dia rehefa any amin'ny olamôty hafa izy mba ahafahany miaina ohatran'ny ety amin'ity toerana misy antsika ity dia ilaina ny atao hoe Chaluka de Rabbanan. Dia ahoana fanamboarana an'izay? Bezrat Hashem amin'ny fomba fanamboarana ny atao hoe Chaluka de Rabbanan
voalaza tao amin'ilay boky tao dia ny fitandremana ny atao hoe mitsivata-se sy ny lôta-se, satria ny Firy misy? amin'ireo 600 ny mitsivata-se, Mhm. 780 sy roanjato ny mitsivata-se, izany hoe mifandraika amin'ny atao hoe eva rime ireo Mhm. na hoe taova. Dia mazava ho azy fa rehefa misy taova ny vatana dia ny vatana nefa akanjon'ilay fanahy, dia raha misy izany ilay vatana dia misy ihany koa ilay fanahy. Mhm. Rehefa saingy fantatra fa izay ilay hitantsika teo tadala be Frei Michel. Ho an'ny izay mbola tsy nahita an'ilay cours fahatelo dia afaka miverina any amin'iny cours iny ahazahoana amin'ny antsipriany ny zavatra noresahan'ny be Frei Vital. Fa angambany tsy hoe ampiana fa efa voatety mbola atao daholo izy rehetrarehetra tia no hitantsika tamin'ny heriny. Resaka antsika ilay mainty no antsoina hoe akanjo na vatana. Mainty azafady ty mainty ny vatana dia ao anatin'io no antsoina hoe nefesh asirli. Ary nefesh asirli izy zany dia manana taova 780 sy 100 ary fantsona na gidim lalan-drà 580 sy 300. Ary ireny izy zany dia mifandray amin'ireo taova 780 sy 100 fa amin'ny vatana tena izy. Dia akanjo moa zany ilay vatana, tsy hoe tena izy fa vatana ara-nofo sy ny lalan-drà mitovy koa zany ny isany. Dia miresaka antsika avy eo mifandraisan'izy ireny tsy ny mitzvot ataontsika satria misy ny atao hoe mitzvot AC sy ny mitzvot tsy lôta AC na ny fomba sy ny fady raha ohatra ka adika amin'ny teny gasy. Ary ny isan'ny fomba sy fady ao anatin'ny Torah dia mitovy amin'ireo isan'ireo taova sy lalan-drà. Dia iny no anamboarana rehefa manao an'ilay mitzvah zany dia mampidina fahazavana anamboarana vatana any amin'ny toerana anankiray. Io vatana io zany rehefa tonga ilay toerana, rehefa vita ilay izy dia izay no antsoina hoe chalouka de rabanan. Dia io no azahoana mandeha any amin'ny toerana avo. Dia verina zany tsika zao ato dia tohizana zany ilay izy. Veda ki achar shehata adam arishon ve'achal me'etz hada'at tov verà huberu nafsho vegufo gam hem kol echad mitov verà. Zao izy fantaro fa rehefa nanota i Adam Rishon ary nihinana an'ilay hazo izay tov verà, hazo ratsy, hazo fahalalana ny tsara sy ratsy, dia iny nitranga nifangaro daholo izy ao anatin'ny nefeshiny. Jerena tsara ilay zavatra teneny ato, nafsho, nefeshiny sy ny gofo. Ny fanahy sy ny vatana izy dia mifangaro tao anatin'ny fanahy sy ny vatana daholo n'inona mitov verà. Gam hem kol echad mitov verà. Lasa nefa taloha zany izy tsy nifangaro ilay izy fa vao nihinana an'ilay hazo fahalalana ny tsara sy ratsy dia nifangaro ny tsara sy ratsy. Aiza ao amin'ny nefesh ary koa ao amin'ny gofo. Sika mety hoe mieritreritra hoe ny fanahy dia madio foana araka ny tenentsika Samaraina hoe zavatra rehetrarehetra ataontsika izy zany dia tsy mitombina eto amin'ity tontolo ity afa-tsy ny fanahy izay kedosha madio. Inona zao zavatra chidouche voalohany tenen'ny Ali Frei Vital na ao anatin'ny fanahy koa fantaro fa mifangaro ny ratsy sy ny tsara, tsy ny vatana irery fa ao anatin'ny fanahy koa. Gam hem kol echad mitov verà. Vezao hi inyan zuhamat anachash shehitel be hava ou be adam. Ary izay zavatra antsoina hoe fifangaroan'ny tsara sy ratsy zay izy zany no antsoina hoe zuhamat nahash na ilay loto avy amin'ny nahash. Ina ilay nahash antsoina hoe bibilava. Izay nampidirina izy ao anatin'ny Hava sy Adam. Hidosy anankiray hafa na zavatra hidosy anankiray hafa. Tsy Hava irery no nahazo an'ilay zuhamat nahash na ilay loto impureté avy amin'ny nahash fa Adama koa. Dia ahoana zany? Ametraka fanontaniana za, ahoana zany zavatra zany?
nefa tsika mahafantatra fa le satria Hava izy no nanota voalohany de rehefa aveo hoe nahazo an'le fadim-bolana izy, vokatry ny antsoina hoe Zoamat Nahash. Kanefa le lahy tsy manana an'izany fa eto hoe izy tsika no mianatra an'izy fa ao anatin'ny Adama koa misy ny antsoina hoe Zoamat Nahash na loto avy amin'ny bibilava. Ahoana zany ny zavatra zany? Iza manana hevitra? Bezrat Hashem satria Hava voalohany nihinana an'le izy. De zay mahatonga ny Hava manana betsaka kokoa an'izay Zoamat Nahash zay. Zay ny dia avela zany ny Zoamat Nahash niditra avy amin'ny Adama koa izy. Avela zany zay loto avy amin'ny Nahash zay. Satria le hazo avy le hazo ny fahalalana io nomeny Hava koa i Adama. Toda. Zay marina zay ary zay ny fanazavana voalohany azontsika amin'le izy hoe satria nihinana aloha Hava araky ny voalazan'ny Rabbi Yehoshua de rehefa aveo nameny aniny voankazo iny koa Adama. Dikan'izay rehefa mamena zany le sakafo de ampidirina hoanina ao anatiny koa zany Zoamat Nahash. Fa ny fiantraikan'izay ao anatin'ny vatana araky ny lahy sy ny vehivavy tsy mitovy rehefa aveo. Bezrat Hashem ndao tohizana. Toda raba. Rezohi inyan Zoamat Nahash ve'al yedeh hara veha Zoamat shehitel bahem garmu lahem kholaim unegaim u mita le nafsham u le gufam. Ary satria ozy zany mifangaro ny tsara sy ratsy ao anatin'ny Adama sy Hava de tonga tao aminy raha vao mifangaro zany ny ratsy sy ny tsara de inona ny zavatra mitranga? Voalohany zavatra mitranga ozy izy kholaim. Inona atao hoe kholaim? Aretina. Vao nanota Adama sy Hava ary mifangaro tao anatin'ny vatany sy ny fanahy ny tsara sy ny ratsy de inona ny vokatra zany? Tonga ozy izy ny antsoina hoe kholaim na aretina. Ve negaim indray ohatrany hoe pandémie rehetrarehetra zavatra mitranga eraky amin'izao tontolo izao de vokatry n'izany ota tany aloha tany. O metim ary tsy vitan'izay ary ny fahafatesana. Tonga ozy izy ny fahafatesana satria fangaro ny tsara sy ratsy. Na fangaro ny Adama sy Hava tany amin'ny voalohany. Dikan'izay rehefa mahavita mampisaraka ny tsara sy ratsy, mahavita mitazona ny fomba sy fady de manamboatra an'izay ota nataon'ny Adama sy Hava tany aloha. Ary dinona ny mahatonga an'izay tsy ho arary mihitsy ianao, tsy ho hisy ny antsoina hoe pandémie sy ny sisa ary tsy ho faty. Fa matoa maty dikan'izay mbola tsy vita zany ny tikonina na fanamboarana an'le ota tany aloha. Zay ny zavatra tenenin'ny zaran'ireto olon-kendry tany aloha tany hoe matoa tsika marary, matoa tsika maty, matoa tsika misy peste na misy hoe pandémie sy ny sisa vokatry ny fifangaroany ratsy sy tsara. Zay zany mahatonga ny hoe misy va assez sy misy va lota assez. Misy ny zavatra tokony ho atao de misy ny zavatra tsy azo atao. Misy ny zavatra tokony hoanina, misy ny zavatra tsy azo hoanina. Rehefa mitazona an'ireo anao de madio ny vatana satria zay ny mitazona ato ambadika. Vatana aloha madio de rehefa aveo ny fanahy koa madio satria zavatra ampidirina ao anatin'ny vatana ao mivadika tsy hita maso izy rehefa aveo mivadika sakafo tsy hita maso. Mifangaro amin'ny vatana ao ny tena marina. Ka raha ohatra ka mihinana zavatra voarara tany amin'ny voalohany tany de efa inona ny zavatra atao hazo shalom mandoto ny vatana. Rehefa maloto ny vatana de tsy afaka mandray zavatra masina avy amin'ny toerana masina. Kholaim negaim umeteim le nafsham u le gufam ary tsy vitan'izay ozy izy. Raha misy ozy izy fahafatesana karazany roa zay koa hidosy anankiray anatin'ity pasoko ity anatin'ny fanazavany Rabbi Chaim Vital. Tsy ny vatana fotsiny ozy izy no maty fa ny nefesh. Inona atao nefesh? Fanahy. Ny fanahy koa zany mety maty. Nefa tsika mieritreritra hatramin'izay hoe ny fanahy zany eo ihany izy fa miova vatana sy ny sisa. Fa io fanahy io raha ohatra ka tsy mahavita mitanjona an'ilay fomba sy fady de afaka maty izy. Hazo shalom.
mitovy amin'ny vatana maty. Le 9 femmes ou les 9 femmes vezea akatov bebereshit ki beyom akhalcha mimeno mot tamut satria zay izy dia voasoratra anatin'ny bokin'ny Bereshit na Genèse hoe amin'ny andro ihinananao an'ity hazo ity izy dia faty. Allô, maheno ve? Ie, maheno tsara. Bezrat Hashem. Somary tapaka angamba an'ilay izy fa Bezrat Hashem. Zay izy misoratra ao anatin'ny Bereshita hoe raha vao mihinana an'ity izy ianareo amin'ny andro ihinananareo an'ity voankazo ity dia maty ho faty. Maninona miverina indroa? Mot tamut. Itanareo ity. Maty ary ho faty. Satria maty voalohany mifandray amin'ny nefesh, tamut faharoa fandraisana amin'ny gofo. Na maty voalohany any amin'ny dingana ara-panahy, maty faharoa dingana ara-batana. Mitat hanefesh ou mitat aguf. Zay misy miteneny fahafatesana mikasika ny fanahy izy ary fahafatesana mikasika ny vatana. Io le code hoe rehefa ao anatin'ny Torah mahita teny miverimberina indroa dia misy dikan'izay hoe ny anankiray any amin'ny toerana tsy hita maso, ny anankiray toerana hita maso. Ohatran'izay le hoe Abraham natsonin'ny anjely izy. Hoe marina hoe pshat natsony indroa izany amin'izay ho henony le antso. Fa alpisode le Avraham voalohany, le Avraham izay any amin'ny toerana tsy hita maso na spirituel na rohani. Le Avraham faharoa le Avraham mipetraka eto amin'ity toerana ity. Ary hitantsika eto le izy mot tamut, verina indroa koa le izy. Bezrat Hashem. Dia tohizana zany. Uneva ma inyan hatov ve'ara שנתערב בהם ועיין מה שנכתוב לקמן בחלק ג' שער שני ושלישי ותבין מה שאנו כותבין בשער הזה. Resatsika amin'ny primo izy reo le dikan'le hoe mifangaro ny ratsy sy ny tsara ao amin'ny chapitre Felek Gimel fahatelo. Faravarana faharoa sy fahatelo anatin'ny chapitre fahatelo. Bezrat Hashem. Eo izy hine ka asher hata be'etz hada'at tovera garam ta'aruvet haze bechol ha'olamot ve'en lech adavar she'eno klul mitov vera. Tsy vitany ao anatin'ny Adama sy Chava fotsiny ozy izy no mifangaro ny tov sy ra na ny tsara sy ratsy. Fa inona ozy izy? Bechol ha'olamot, tontolo rehetrarehetra. Bechol ha'olamot izy teo. Bechol ha'olamot. En lecha davar she'eno klula betovecha. Tsisy anatin'ny tontolo rehetrarehetra hoe izany tsy ahitanao toerana tsy hoe tsy mifangaro ny tov ra fa tena mifangaro daholo. Inona dikan'izany? Olama asia, olama yetsira, olama bria, olama atsilut na dia atsilut ara hany koa dia mbola misy foana izy ny inona moa ny fifangaroany ny ratsy sy tsara. Fa ny toerana faran'izay feno fangaro indrindra ny ratsy sy tsara dia aiza? Eto amin'ny olam aze. Hoe fangaro be ny tsara sy ratsy. Inona dikan'izany? Mety mahita fahamarinana any amin'ny goïm, any amin'ny umatolam. Nefa io fahamarinana io dia mifangaro amin'ny zavatra tsy marina. Bezrat Hashem. Nimtsa pas bien. ונמצא כי גוף האדם הנוצר מארבעה היסודות התחתונים והנה הם כלולים טוב ורע וגוף האדם נוצר מן הטוב שבארבעה יסודות הם אש, רוח, מים, עפר. זהו izy mahatonga an'le hoe ny vatany Adama izy zany dia namboarina avy amin'ny fototra anankiefatra. Fa fototra anankiefatra any amin'ny farany any ambany, tartonim, any amin'ny toerana ambany izy na ataontsika hoe materialy.
Vehine henoko lolia mitovy ve raha ao anatin'io fanamboarana an'io vatana io zany de efa fantarina fa fangaro ao ny tsara sy ratsy ao anatin'io vatana io fotsiny. Veguf a Adam noter min hatov she be arba'a ary ny vatan'ny olombelona ozy izy vatan'ny Adama de namboarina avy am'le ilany tov amin'ny antsoina hoe materialy zany le ilay ino izy teo fototra anakefatra satria misy fototra anakefatra tsara tov de misy koa fototra anakefatra ratsy. Inona reo fototra anakefatra tsara reo? Yesodot esh ruah ma'im afar. Zay zany. Rehefa tonga eto zany tsika tonga eto amin'ny antsoina hoe vatana. De namboarina avy amin'ny fototra efatra. Inona avy reo fototra efatra avy amin'ny fototra efatra tov na tsara. Afo, inona koa? Rivotra, rano de tany. Afara moa zany vovoka fa vovoka io avy amin'ny tany mazava ho azy fa vovoka no dikany hoe afara. Todaraba. Zay zany rehefa hoe fototra efatra tsara nanamboarana an'ity vatana mainty ity, le mainty moa zany le sary mainty eto ity dia avy amin'ireo fototra efatra reo. Omnam min hara shebahem notseru baguf arba'a marot shehem halevana ashhura veha aduma veha yeruka. Rehefa miresaka ndray tsika hoe ny tapan'ny vatana izay namboarina avy amin'ny fototra ratsy de namboarina avy amin'ny loko efatra. Fototra efatra ra na ratsy de loko anaky efatra nameny eo inona? Levana fotsy. Rehefa avy eo shahora mainty. Rehefa avy eo adoma mena ary farany yeruka maitso. Fototra ratsy zany reto. Ity fototra tsara. Dikan'izay reo élément na yesodot fototra reo no nanamboarana ny vatan'ny olombelona. Code be io, bezatashema fa mbola tsy vao mianatra an'ilay izy fa reo zavatra reo amin'olona rehetra rehetra de misy. Rehefa tsara izy zany de namboarina avy amin'ny afo, rivotra, rano sy vovoka. Rehefa ratsy le izy zany de ny fototra an'izay avy amin'ny loko fotsy na mainty na mena na maitso. Bezatashema, noto izany. Leka asher titgaber eze mehem mi brinat hara shebahem al brinat azafady eto al brinat hatov shebahem ba'im cholaim unegaim al ha'adam. Averiko vetivety etsika. Leka asher nitgaber eze mehem be brinat hara shebahem. Rehefa tonga raha ohatra ozy izy zany ka tia izy teo raha ohatra ozy izy ka reto ale fototra nanamboarana ny vatana ratsy no lasa mahery indrindra, mahery kokoa noho ny fototra anakefatra ny tsara nanamboarana ny vatana de inona ny zavatra mitranga? Marary aretina ny mitranga. Ala brinat azafady. Nahery kokoa zany reto loko reto noho ny élément anakefatra, afo, rivotra sy ny sisa. De am'izay fotoana zay mipoitra ny cholaim unegaim ary koa ny peste na ny zavatra rehetra rehetra antsoina hoe pandémie moa zany na atao hoe noganim. Al ha'adam ary io de mipetraka eo amin'ny olombelona. Io zany anisan'ny raha ohatra ka zarana kely fotsiny jerena eo amin'ny afaka jerena ny amin'ny hoditran'ny olona raha ohatra ka misy tasy mipoitra
dia mila fantarina hoe inona zany zavatra zany, avaiza zany zavatra zany, misy antony zany zavatra zany. Presentation. Ary tsy vitan'ny eo amin'ny hoditra fa ny ao anatin'ny ny tova koa misy loko. Dia fantatra zany hoe aiza ny fototra ny inona, fa zay zavatra zay olo hitantsika koa amin'ny manaraka ny presentation. بائم خلائم ونجائم على أدم ذي تتجبر بيوتر تميد لجوف أدم تميد سفاد تميد راوتر وزيسكا تي ممايرفون اللي رولوكا نكيف تريو دينا زاوتا مشانغا من فاتن نيمبل مات اللي فاتن زان نتسونوي أمزو زان نتيكا مانانا définition نتسونوي zarainy Chaim Vital inona antsoina hoe fahafatesana ny vatana. Zao zany mila fantarina fa rehefa maty ny vatana dia ilay fototra ratsy nanamboarana ny vatana zay fototra amin'ny loko anankiefatra na hery loatra noho ireo fototra tsara anankiefatra zay élément anankiefatra. Rehefa nahery zareo dia maty ny vatana. Le gouffre à Adam, maty ny vatana hozy izy. Dia tohizana indray וכבר נתבאר כי בכל העולמות היה עירוב טוב ורע. ונמצא כי גם בנפש האדם היה כן. רק נפנה זה וזכתו ין. כל העולם תולת אוזיזן נפנגר דול ניטוב סרע. הרי זהו זה כוזיזן דאותזן או נתנין או נפש האדם. Mitovy amin'izay koa izy nefesh koa zany zao tsika eto resaka ny gofa zao isika resaka nefesh na ny fanahy ki halo khutzva min arba'a yesodot ruchanim she'em notzru kol ha'elyonim ve'em arba'a otiyot shem havaya. Ary zao amin'izay izy baruch hu. Rehefa miresaka amin'izay tsika izy zany neshama na ny fanahy dia inona ny zavatra mitranga. Misy fototra koa izy neshama sy neshama zafady fa nefesh sirli izy zany misy fototra anankiefatra. Inona izy io? Tsy hitovy tsy raha fa tonga dia hoe yud inona misy ity? E vav e zay ny fototra ny nefesh anaran'ny Hashem. Inona dikan'izany? Olona rehetrarehetra manana ny anaran'ny Hashem ao anatiny satria ny olona rehetrarehetra manana farafahakeliny nefesh sirli. Zay no nazahoan'ny olona anankiray miaina eto amin'ity tontolo ity. Fa raha tsy ao io anarana io na simba fahazo shalom dia voalohany aloha marary le olona, faharoa maty le olona satria manimba ny anaran'ny Hashem. Dia tohizana ihany maka information foana asika. Mazava aloha hatramin'izao sao dia misy fanontaniana. Mazava tompoko. Toda ki halo خطبة من أربعة يسودات روحاني شئم نتخيم كل عيونيم وإم أربعة أوتيوت شم هويا باروخو ועל זה אמר מארבעה רוחות בואי הרוח וגומר. וזו הנקרא נפש האדם עצמו מצד הטוב. זהו זיז בסורתה הנמני יחזקאל לוי אדמני ריפצ'ה יפת. זו זן סיקה פתשיקה זופה רוח זניה يعني ريفتا نتيجن زي فهم ريفتا وزيزة نو أربع أوتيوت أربع روخات بوئيم هروح أفهم تيرنا أنا كيف توزيزة نا ريفتا يفتا نو تونغا لي ريفت ليت ناتني سيدوين ليت ناتني أدامنا كفي فيلا لي ول هذا تشين زي وزيز لكود يوم بعد تي فهم تين يفتا يزة نرسا كيزة ني يود هي فاف هي تويزن انجي והנה גם את זה לעומת זה אז אבל זהו זיזן זה רסק הזה דם קסקן לי נפש
fa amin'ny côté tov. Dikan'izay misy côté ratsy koa zany le izy. Sa ahoana? De inegam et ze le umaty ze asa ha Elohim. De o anikra Adam Bilial. Ary mitovy am'zay zavatra zay izy nataony Elohim. De io le vatana na le fanahy azafady namboariny Elohim io izy no antsoina hoe Adam Bilial. Inona ny azonareo momba an'izany? Tsy azoko. Inona zavatra resahan'io? Eto sika miresaka fanahy, fototra an'ity fanahy anankiray ity antsoina anarana Shem. De miresaka am'zay izy hoe mitovy am'zay izy nataony Elohim. Le umaty ze asa Elohim, ha Elohim, fa tsy Elohim, ha Elohim. Vehu nikra Adam Bilial. Kulal arba'a avot nezikim ve arba'a marot negaim. Min arba'a yesodot araim misha. Janona kely fotsiny tsika. Inona zany antsoina hoe Adam Bilial? Inona ny azonareo am'zay? Bezrat Hashem sany Adam Belial zany ve tsy voasoratra ao anatin'ny Torah le mpitarika ny Bene Israel ilay hanao hanompo Elohim Acherim? Izy io. De izy fa ny fanontaniako hoe fa ny fanan'ny olona zany tsy misy zavatra roa samihafa nanamboatra azy. Satria izy manontany za tsy Elohim ihany koa zany ao an'le zavatra niresantsika taminy hoe côté tov. Ino mazava ho azy? De ahoana? Maninona inosaran'ny Ari Akadosh anankiroa le izy. Anankiray hozy izy ny côté tov, de ny côté ra hozy izy ha Elohim no nanamboatra azy. Lazo vety a. Misy olana kely le caméra. Lazo tapako de miverina vety za, verina. Tokony mandeha izy zao, Bezrat. Ie. De ahoana zany? Inona ny hevitry Rabbi Yehoshua? Maheno ve? Eny tompoko, maheno. Bezrat Hashem. Ie. Inona zany ny hevitry Rabbi Yehoshua momba an'izay? Iza nanamboatra ny fanahy voalohany antsoina hoe tov? Raha ohatra ka ty fanahy anankiroa ty antsoina hoe ha Elohim. Mety hoe anankiroa fa fanahy faharoa azafady. Le Yodke Vavke. Toda raba. Zay le izy, mila mamaky fotsiny toda raba. Eto le izy, niteneniny teo izy izy. Ny fototra an'le nefesh tov avy aiza Yodke Vavke. Dikan'izay ny fototra an'le antsoina hoe Adam Bilial zay namboariny ha Elohim, de Elohim nanamboatra azy. Verina eto zany tsika. Rehefa miresaka sika zany zao hoe nefesh ra. Ny fototra an'io de inona? Elohim. Ohatran'izao. Elohim. Raha tsy vitan'ny Elohim fa tena hoe ha Elohim. Aloha atao am'izao. Fantatsika zay fa Elohim izy. Misy mahamisy olana kely le izy. Rehefa raha zany le izy na ratsy le nefesh antsoina hoe ratsy de Elohim no nanamboatra azy. Fanontaniako, ilaina ve zany raha ohatra ka ilaina zany ve ny raha sa tsy ilaina aloha?
satria na ao anatin'ny vatana mahita antsika fototra tsara, fototra ratsy. Ao anatin'ny fanahy mahita koa antsika fototra tsara, fototra ratsy. Rehefa manao tikonina dia inona natao? Inona no antsoina hoe tikonina zany zao? Araky ny nazavainy Albert Vital hoe nanota Adama sy Hava ny vatana sy ny fanahy dia nifangaro daholo ny taovy sy rà. Hitantsika zao ny fototra anatin'ny taovy sy rà ny vatana sy ny taovy sy rà ny fanahy. Dia nefa rehefa manao an'izay tikonina na réparation an'ilay zay faute hotana natao zay nataon'ny Adama Rishona sy ny vadiny, inona natao? Inona ny tanjona ny tikonina zany zao? Mazarana zany ny taovy sy ny rà. Sarana ny taovy sy ny rà todaraba. Ny episode tsy hiteny mihitsy ny olona mikobala anankiray teny hoe tsy mila rà, tsy mila ratsy, le côté rà zany, zavatra ratsy, fa mila vonoina, radio shalom, vonoina ny hatserarà, asorina, tsy ilaina. Raha vao zay ny démarche na zay ny fomba fatao rehefa hoe anamboatra ny fahendrena na ny midote de vote, dia mbola ampiana ilay olona miakatra ny dingana satria tsy izay mihitsy ny fanaovana an'ilay izy ny tena marina fa mila miady aloha, tena miady amin'io antsoina hoe côté yetser hara, na le nanamboarana ny fanahy amin'ny côté ratsy sy ny vatana amin'ny côté ratsy. Dia ny tanjona dia hoe araky ny voalazan'ny Rabbi Chaim Mishay, zaraina ilay izy, aty ny toeranao ny côté ratsy, aty ny toeranao côté tsara, fa tsy mifangaro. Fa raha vao mifangaro dia inona ny zavatra mitranga? Aretina, fahafatesana. Dikan'izay sarana ilay izy, tsy eo intsony ny aretina, tsy eo intsony ny fahafatesana, fa tsy hoe vonoina ny anankiray satria io zavatra io tsy ho vita, tsisy olona manana hery hamonina antsoina hoe nefesh ra, satria iza namorona an'io? Elohim. Fantatsika hoe iza zany Elohim zany, ka hoe olombelona mahavita an'iteny vonoiko ilay izy. Mazotoa. Dia tohizana zany ilay izy. Zay zany teneniny teo. Rehefa côté ratsy izy zany dia hoe Adam Bilial, andaso fa apiko kely fotsiny amin'ity sary ity. Ity no antsoina hoe Adam Bilial. Dia dikan'izay inona zany anaran'ity iray ity? Iza ity iray ity? Adama iza? Adama tokoa. Ataontsika Adama fotsiny zany izy aloha amin'izao. Dia araky ny hitantsika koa, satria izay efa noteneniny teo, ny vatana tsy io ny Adama fa ny fanahy. Izay mahatonga ny hoe ato izy antsoina Adam Bilial. Fa eto izy isika tsy miteny mihitsy Adama fa fototra fotsiny. Satria ity akanjo ny reto vatana reto, fa tsy io ny Adama. Aiza tasy. Dia tohizana. Adam Bilial kolel arba'a avot nezikim. Ary io Adam Bilial io izy zany dia fototra an'ireo ny antsoina hoe arba avot nezikim. Aiza ny ahitana an'izay arba avot nezikim zay? Iza mahalala? Arba avot nezikim ny antsoina hoe ireo fanimbana anankiefatra. Ray ny fanimbana anankiefatra. Arba avot nezikim. Zay no antsoina anatin'ny Mishna nezikim na fanimbana, manimba. Dia misy fototra moa zany na nandohany anankiefatra ny karazany antsoina hoe nezek na fanimbana. Ireo nezek ireo any amin'ny Mishna, andaso jerentsika ilay izy. Mishna nezikim. Ao amin'ny Seder Anashim. Anashim? Non. Moed Nashim Nezikim. Seder Nezikim. Tonga dia Seder Nezikim zafady. Dia Baba Kama. Io. Mishna Baba Kama.
4 avot nezikim, ashor, vehabor, vehaber, veha ever. Hevar, zafady. Ever. Misy anakiefatra ozy izy a ny zavatra manimba zay fototra ny zavatra manimba anakiefatra ozy izy. Voalohany ny omby, shore na omby, taureau moa zany izy. Habor, bor indray a ny ino moa zao? Ahoana zany anaovana zay? Lavaka. Ny fahatelo hamavet, hamave. Mave io a misy discussion rehefa mianatra an'le izy ianao, misy ino moa, misy resaka ataondreo hafanima hoe ny mave ozy izy a de le nifin'ilay omby zay mihinana manaikitra na zavatra manitsaka. Fa le izy zany misy olokeny zany milaza hoe mave ozy izy a io le vavan'ny omby, ary nefa ny sasany indray miteny io le tongotrany, satria ny tongotrany rehefa mandeha any toeran'olona misy any an-tsaha de manitsakitsaka zavatra mitsiry de lasa mezaiky, simba le zavatra. Code daholo reo a, averiko ihany, code reo. Fa aza raisina soa ohatran'izao. De amin'ny farany ozy izy reo ny afo, ny afo koa anisany manimba zavatra. Ny shore zany ny voalohany. De reo zavatra efatra reo ozy izy a mifototra ny antsoina hoe Adam Bilial. Inona dikan'izay? Ny Adam Bilial no antsoina hoe Adam mpanimba. Raha ohatra ka tsy vitany mifehy tena na mavela ny antsoina hoe yetser hara na midot raot, ny toetra ratsy no mitondra ny vatany, de antsoina le olona hoe Adam Bilial satria tsy mamifehy tena ary manimba. Vokatrin'izay a ny olona ohatra hoe misy gahava, misy misehoseho zany, miseho maizy azy, na olona mora tezitra, kaasy, na olona mora mamoaka teny foana, roaha zay avy amin'ny rivotra zay, na mandainga, na miteniteny foana moa zany de efa izy, tenin-dratsy, na miteny zavatra ratsy ho amin'ny olona. Ny fahatelo ta'ava na ireo fafinaretina rehetrarehetra eto amin'ity tontolo ity, na ara-batana io, ny hoe firaisana ara-nofo, na resaka sakafo, na resaka vola. Ny firaisana ara-nofo zany de hoe raha ohatra ka lehilahy fitiavana vehivavy na fitiavana fijangajangana, hazo shalom. Ny resaka sakafo indray a, sakafo io de tafiditra ao anatin'io a ny olona tendan-kanina na ny olona tia misakafo be, rehefa misakafo de tena tsy vitany mifehy ny zavatra hohaniny fa tena hoe rehefa voky tena ohatran'ny tena hazo shalom vaky ny kibo. Tafiditra ao anatin'izay koa ny fisotroana. Rehefa misotro koa tokony misy fomba fisotroana. Zay efa inona moa zay fisotroana zay? Fisotroana alcool dikan'izay na zavatra rehetrarehetra ohatran'ireny. Reny zavatra reny a tandremana satria manimba. Zay no mahatonga hoe fototra ny Adam Bilial ny antsoina hoe mifanimbana, arba nezikim, manimba vatana ary tsy vitan'ny vatan'le olona ihany ny sombany fa inona koa ny fanahiny, nefesh ary tsy vitan'ny fanahy sy ny vatany satria tsika miresaka hoe olam na tontolo, de zay tontolo rehetrarehetra misy amin'ny olona zay ohatrana anatin'izay hoe misy an'izay tontolo ohatra zao maka ohatra fotsiny hoe olona anankiray a misotro toaka de mamy de simba voalohany indrindra ny vatany simba, ary faharoa simba ny fanahy, ary fahatelo ny miara-monina azy, miara-monina eo anatiny a mahatratra an'izay inona moa zany hoe tratran'izay fiantraikany nezy ny sotroiny an'le toaka. Inona dikan'izany? Ny olam satria zay no antsoina hoe olam na ny tontolo manodidina azy a de manjary simba koa tratran'izay tsy fitazomana na ny hoe mamehy tena, mifehy tena. De ny fahaefatra farany a afara na mifandray amin'ny fihetseham-po mora malahelo, mora tezitra. Azafady tsy mora tezitra fa mora malahelo. Raha ohatra hoe misy zavatra nangatana ka tsy azo de malahelo le olona. Inona dikany? Hitantsika daholo zay ny atsipiriany zay satria resahana amin'ny chapitre manaraka. Zay dia ohatran'ny lasa misy message vitsy. Raha misy fanontaniana aza misalasala. Ie, ay tapaka hono zany ny jiro ary
zay nahatonga an'zareo tsy afaka manasika intsony fa afaka manasika ny rehefa tonga ny deux division. Sao de misy fanontaniana Rabi Yehoshua? Inona zany raha ve eo am'le Adama eo am'le Tôvy io? Le amin'ny Adama Tôva ataontsika hoe Adama tsotra aloha fa mbola tsy resaka izy fa fa mila manaraka jerena fa zay hoe ny Adama raha zany le hoe voalohany indrindra de mifototra amin'ny antsoina hoe nezek na fanimbana ny vatana, fanimbana ny fanahy ary fanimbana ny tontolo misy. Zay no antsoina hoe Adam Bilial. Yesod izy teo ino izy teo? Le Adam anikra tsy vitan'izay hozy izy. Mifikitra amin'ny antsoina hoe arba marot negaim. Hita anatin'izay antsoina hoe Adam Bilial zay koa izy a, ireo karazana loko anankiefatra mifandray amin'ny negaim na ny test zany na le zavatra mipoitra amin'ny hoditra. Araky ny parasha rehefa ino moa misy lalàna misy manazava an'izay hoe jerena hozy izy raha ohatra ka misy lèpre le olona. Anao moa miteny hoe lèpre amin'ny boka? Litera. Ay, litera. Rehefa misy litera hozy izy de jereo ny lokony. Raha fotsy ohatran'izao izy na fotsy kely ohatran'izao fa misy volontanana na misy volo kely mivoaka amin'iny, misy dikany daholo zany code le izy satria le izy manimba ino? Manimba ny vatana, manimba an'le akanjon'le olona. Zay zany ny fototra ny antsoina hoe Adam Bilial. De zay hozy izy min arba'a yesodot ha'ara'im u misham nimshekha nefesh ra'a et Adam. Any hozy izy no maka hery na maka hery zay le nefesh ra ao anatin'ny Adam zay antsoina hoe ino? Hanikra Yetzer hara. Izy teo. Hanikra Yetzer hara. Zay hozy izy ny antsoina hoe Yetzer hara. Manana définition ndraiky zany tsika satria zay ny tanjona eto. Rehefa manatra ny tsiambaratelo hoe sôdy ny hoe midot tovot sy midot raot anamboarana an'izay de tsy maintsy manana définition. Rehefa mantany zany olona anankiray ino antsoina hoe Yetzer hara, tonga de tenenina hoe Yetzer hara ilay tapany ny fanahy antsoina hoe ratsy izay mifototra amin'ny antsoina hoe arba yesodot nezikim arba avot nezikim na ireo moa zany anaovana an'izay fototra ny fanimbana de tazana ao anatin'ny Torà anankiefatra ny fototrany ary tsy vitan'izay fa ireo loko koa izay mifandray amin'ny litera tazana eo amin'ny hoditra de inona no antsoina an'izany? Adam Bilial. Yetzer hara zany tsy iza tsy fa tsy iza fa le olona ihany, Adama ihany. Zay angamba no tena tazomina eto amin'ity hoe rehefa miteny olona hoe misy zavatra ratsy natao de miteny tsy izany fa ohatrany hoe olon-kafa. Mila fantarina zao manomboka zao fa ny Yetzer hara de tena ao anatin'le olona, tsy olon-kafa na zavatra hafa no tonga nanosika azy nanao an'le fihetsika fa le olona mihitsy satria io araky ny hitantsika eto tafiditra ihany le izy. Reto zavatra roa reto, io ihany ito ny antsoina hoe Adama ao amin'ny nefesh. Ity no maha olombelona ny olombelona ary ao anatin'io raha araky ny tenitsika fa rehefa hoe nanota Adama sy Eva, Adama sy Rava de nifangaro ny nefesh ra sy ny nefesh tov. Fa izy nifangaro io aiza? Ao anatin'le olona ihany. Tsy afaka miteny iny zany hoe satria nisy an'izao ny zavatra nitranga teto amin'ny fiainako de manjary nanota zany na nanao an'ity. Fa tsy afaka miala zany le olona fa izy ihany nanao an'le izy, responsabilité-n'le izy satria ny Yetzer hara ao anatin'ity zany antsoina hoe ny Yetzer hara dia eto. Yetzer hara. Ino moa zany ataontsika hoe Yetzer hara amin'ny teny gasy? Fironana amin'ny ratsy. Fironana amin'ny ratsy. Fironana amin'ny ratsy. De ny Yetzer ataovy hoe fironana amin'ny tsara. Yetzer ataovy na mety tafiditra intsony fa
fironana zay amin'ny tsara. Zay no tena hoe izy attention. Zay zany. Dia manomboka eo zany fantatra fa ny eritseritaovy sy eritseriraha dia ilay adama foana, na tiana na tsy tiana. Ilay zavatra ratsy rehetra natao dia vokatry ny adama, ilay olona ihany nanao azy fa tsy olon-kafa mihitsy, tsy anjely, tsy zavatra avy any ivelany no nanosika azy fa izy irery ihany. Zay mahatonga ny hoe tikkun amidote dia ny fahafantarana ny vatana, fahafantarana ny tena hoe iza tsara moa izaho. Dia mila manana hery mahita hoe ity zavatra ratsy tsy ataoko ity izaho ihany io fa tsy olon-kafa. Rehefa mahita zao hoe misy nanangalatra na olona hoe tia tena, olona mora tezitra, dia tokony mahavita manana hery hoe mijery amin'ny fitaratra hoe io côté-ko anankiray izay antsoina hoe ratsy io izaho ihany io. Fa ny tanjona dia hoe sarahana izy roa fa tsy tokony mifangaro. Inona dikan'izay? Misy zany ny olona zao amin'izao fotoana mahavita manao Torah, mahavita mianatra Torah, manao mitzvot, manao tefilà na mivavaka amin'ny Hashem. Dia nefa vao miala avy any vita izay zavatra izay dia miverina amin'ny fiainany rehetra andavanandro dia inona no ataony? Na mora tezitra, na mijangajanga, na mahavita manao ota moa zany. Dia fantaniana fa ahoana sady mahavita mitazona Torah no nefa ary izy manana fihetsika tsy mendrika sady ao anatin'ny antsoina hoe midot raot na toetra ratsy satria zavatra lôjika. Tsy nahavita tsy hainy mampisaraka ny antsoina hoe zavatra tsara tokony tazomina sy ny zavatra ratsy tokony tazomina koa fa atao amin'ny toerana hafa. Zany mbo sisa hoe ahoana maîtrisena an'ilay izy amin'ilay raha fa zay fotsiny izy hoe fangaro zany tao sy raha. Sady mahavita miteny hoe za dia manaraka ny Hashem nefa amin'izay fotoana izay koa mbola mahavita manao ratsy, manao avera, manota. Zay ilay sody ao ambadika an'ity hoe mifangaro izy zany mitaovy vera. Dia fanontaniana zany ahoana ny atao? Inona ny tokony atao? Raha hoe ahoana ny atao? Bezrat Hashem. Satria izy sarotra tsy manota intsony, tsy hoe sarotra moa zany. Fa zay ilay tanjona hoe mifantatra zany izao fa ny eritseritaovy sy ny eritseriraha dia izaho ihany. Ilay olona nanota, ilay olona nangalatra, ilay olona tezitra, ilay olona tsy mahafehy tena amin'ny resaka fitiavana io zany hoe fitiavana vehivavy ohatra lehilahy na vehivavy fitiavana lehilahy, ny firaisana, ny fitiavana ny fampirehetana amin'ny firaisana ara-nofo, ny amin'ny resaka sakafo na amin'ny fisotroana toaka koa izay anatin'izay satria ilay izy sady sakafo zany sady zavatra hohanina amin'ny zavatra sotroina. Rehefa mamy ka hoe manimba eo amin'ny tontolo iainana, zany dia vokatry ny eritseriraha fa mila fantarina fa ireo zavatra rehetra ireo dia anao ihany fa tsy hoe zavatra any ivelany no nanosika anao hanao an'ilay izy. Zay no tenenina Rabbi Chaim Vital eto. Eritseritaovy, eritseriraha dia ao anatin'ny antsoina adama iray. Dia mitandrina zany satria ilay izy mifangaro. Mifangaro satria zay no tenentsika teo hoe mahavita mandeha mivavaka any amin'ny Betaknesset nefa manota rehefa avy eo satria mifangaro ilay zavatra. Mila zany ianarana daholo aloha inona ny antsoina hoe eritseriraha, inona ny antsoina hoe eritserataovy. Zay zany tanjona eto anatin'ity boky ity. Bezat Hashem hoe azahoantsika amin'izay hoe rehefa fantatra zany ny zavatra manjoa zay vao afaka sitranina. Fa raha tsy fantatra ny zavatra manjoa dia manjary ohatran'ny hoe olona tsy afaka manamboatra mihitsy ny tena marina. Zay ny ilana ny mianatra Torah foana. Bezat Hashem. Dia tohizana ary ho vitana Bezat Hashem. Ataovy raha Eva ou ele naskim ou negaim vecholaim veim tit gaber yoter tamitenu. Ary zao izy mampitandrina i Rabbi Chaim Vital. Raha ohatra ka ozy izy ity côté anankiray antsoina hoe eritseriraha ity no tena manjaka fa tsy vitan'ilay olona zany mampifehy tena moa zany. Mifehy tena amin'ny antsoina hoe ireo fihetseham-po rehetrarehetra ao anatiny na midot raot, inona zavatra mitranga. Raha tohizana izay ka mahery foana io eritseriraha io, maty ilay olona. Maty tsika ozy izy. Yoter dia miteno ho maty tsika, ho faty.
Dikan'izay ireo zavatra antsoina hoe midaotra rehetrarehetra zay resantsika ireo a, hazo shalom raha tsy ajanona, raha tsy manana mangataka amina Hashem hoe fantatro fa tsy mety ty fa ameo hery za azahoako hanamboatra an'izay zavatra zay satria te hanaraka anao ary tsy te hampifangaro ny taovy sy ny rà. Satria raha ohatra de zay no angatahana amina Hashem voalohany indrindra. De rehefa aveo am'zay mianatra to raha de ampiana Hashem rehefa aveo zay angamba ny afaka resahana aloha am'zao. Fa hiditra lalina amin'ny fomba fanaovana an'izay sika. Sy misy ny antsoina hoe tikkun. Fa zay no teneny raha ohatra ka tsy zay no atao de hazo shalom ho faty. Satria ireo rehetra ireo de mamono. Mamono ino satria maninona hitantsika teo anankiefatra daholo le zavatra. Fandray amin'ny yodikevavke dikan'izay rehefa hazo shalom amin'ny côté antsoina hoe ino izy teo esh na afo. Misy ny antsoina hoe gaava na fitiavan-tena moa zany sy ny kaas na ny fahatezerana de mifandray amin'ny yodikevavke, yody ny yodikevavke zay. De ka ohatra ka olona zany mora tezitra de inona ny zavatra sombaniny ao anatin'ny anaran'ny Hashem zay masina, le yody ny yodikevavke hazo shalom. De tena tonga de hayav mita, tokony hazo shalom ho vonoina le olona raha tsy manao teshuva ary manao ny tikkunim rehetra rehetra. Zay aloha zany ny amin'ity sao de misy fanontaniana. Bezrat Hashem, tsisy fanontaniana raha. Tsisy fanontaniana, vahoaka Hashem. Reto zao angamba no mety hoe afatra kely resaka fotsiny. Re zavatra ohatran'ireto rehefa manao cours tsika de mandraisa naoty. Tsy haiko efa manana fahazarana ohatran'izay fa rehefa manao cours de mandraisa naoty am'izay ananana le concept satria tsika hiditra foana nandeha lalina kokoa amin'ity boky ity de raha tsy voatazona reto concept reto de manjary mifangaro, manjary tsy ho azy indray ny zavatra teneniny. Reto indrindra reto hoe resaka nefesh, anaran'ny nefesh ina sy ny sisa sy ny sisa. Azahoantsika zany manana base foana rehefa miakatra mandalina an'ilay bokin'ny Rabbi Chaim Vital, Bezrat Hashem. Misaotra betsaka Rabbi Chaim Ishai sy ny fianakaviana ao Mamory, toda rabba Rabbi Yehoshua de toda rabba koa Rabbi Iaina mety misy olana amin'ny connexion fa tsisy manaraka afaka jerena ny rediffusion. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Toda rabba, Laila Tov. Laila Tov, Rav. Laila Tov.